Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Josefa tany amponja tapany fahatelo. Genesis 7:30. Tsy meloka saingy ao ambadiky ny barany trano maizina. Andriamanitra momba ny Josefa. Nihidy ny varavarany efitrano ao amin'ny fonja. No idin'ilay mpiambina ny varavarana. Ary lasa izy. Nipetraka tao ambadiky ny bara tao an-trano maizina i Josefa. Tsy meloka. Nanao izay tsara indrindra izy tamin'ny fankatoavana ny rainy, ka lasa nigadra indray izao. Afaka mahazo izany tsara ve isika? Dia nandeha anefa ny fotoana. Nieritreritra foana i Josefa. Tao anatin'ny eritreriny, nahita ireo rahalahiny izy. Namidiny izy ireo tamin'ireo mpivarotra nitondra azy tany Egipta izy, taona maro talohan'izay. Halana izy ireo izy, satria Andriamanitra mihitsy no nilaza fa ataony mpanjaka lehibe i Josefa. Tany amin'ny tanin'ny piramida sy ny farao no nividianan'ny Potifara azy ho toy ny andevo. Nanao tsara ny asa ny Josefa. Talanjona ny mpanompon'ny farao. Tsy mbola nanana mpanompo tsara toy izao izy teo aloha. Naomby avokoa ny zavatra rehetra nataon'i Josefa. Tsy nisy tsy mety izay nataony. Tokony ho lazaiko aminao ve ny tsy ambaratelo? Andriamanitra no niaraka taminy sady nanampy azy isan'andro isan'andro. Nanankina tamin'i Josefa ny tranony manontolo sy ny sahany rehetra i Potifara. Azo itokisana sady tena tsara tarehy Josefa. Indro fa nanomboka mitsiriritra azy ny vadin'ny Potifara. Nanao izay isariana azy ho any aminy izy mba hiara-matory aminy. Aradrariny ve izany? Ny lalàna an'Andriamanitra manao hoe aza mijangajanga. Mbola mijanona ho marina tahaka ny teo aloha ihany ny lalàna ankehitriny. Niaina an'Andriamanitra Josefa, ka tsy namela ny tenany ho resy lahatra tamin'ny vadiny Potifara. Indray andro dia nanandrana naka-fanahin'i Josefa indray izy. Inona nataonao rehefa misy olona manao izay ahatonga anao te hanao ratsy? Aoka nahaka an'i Josefa ianao, nandositra ny fahotana izy. Rehefa nosamborindra vehivavy tamin'ny lamana izy, dia navelan'i Josefa teny an-tanany iny, ka lasa nandositra teny ivelany izy. Nisafidiny tsy hanota miaraka tamin'ny vadiny lehibe iny izy. Tezitra nefa izy ka nitady tetika hamelezana an'i Josefa. Rehefa nody avy niasa ny vadiny dia nilaza taminy izy fa niditra tao amin'ny efitranony i Josefa ary niezaka nisarika azy ho eo aminy. Nilaza koa izy fa rehefa nikikika izy dia nandositra i Josefa dia namela ny akanjony. Nilaza izy fa porofo ho an'ny tenany izany. Nino ny laingany i Potifara ka tezitra be tamin'i Josefa. Avy hatrany dia natsipo ny tany amponja izy. Fa na dia tao amponja aza izy, Andriamanitra dia niaraka tamin'i Josefa foana, ary izany no antony tsy mbola nahatapitra ity tantara ity. Andriamanitra dia nanana planina ho an'i Josefa, na dia tsy afaka nahita izany avy hatrany azy izy. Ho hitantsika izay hitranga amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.